Mbola faly tafiaraka amintsika rehetra mpanaraka ny fandarana voambolana kristianina indray. Androany indray tsika dia hianatra voambolana tena efa fantatrao. Saika hita ao anatin'ny tokantrano malagasy rehetra ny baiboly dia mahakasika an'izay indrindra ny ianarantsika androany dia ny atao hoe ny baiboly. Ny baiboly na biblia amin'ny teny grika dia fitambaran'ireo boky misy ireo soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Hitantsika izany ao amin'ny Timoty faharoa toko 7:5 manao hoe fa ny teny rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso ary ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Raha misy baiboly moa ao tokantranonao dia hitanao mazava tsara fa mizara roa ny baiboly dia ny testamenta taloha na ihany koa atao hoe fanekena taloha izay misy boky 7:30 ary ny testamenta vaovao na ihany koa hoe fanekena vaovao dia misy boky 7:20. Ny testamenta taloha na koa hoe fanekena taloha na koa amin'ny teny frantsay atao hoe ancienne alliance dia misy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny fireneny Israely. Ao anatin'ny testamenta taloha moa dia mizara telo mazava tsara dia fizarana voalohany misy ny bokin'ny lalàna na koa hoe Torah amin'ny teny hébreu izay misy ireo boky 5 voalohany nosoratan'i Mosesy. Ao anatin'izany ny Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri ary ny Deutéronomia. Ao anatin'ny fizarana faharoa kosa dia misy ny bokin'ny mpaminany na koa amin'ny teny hébreu hoe Neviim. Neviim dia boky nosoratan'ireo mpaminany tany amin'ny firenena Israely. Ao anatin'izany dia hitantsika ny bokin'ny Josua, bokin'ny Jeremia, bokin'ny Samuela voalohany sy Samuela faharoa ary ireo maro hafa koa. Ao amin'ny fizarana fahatelo kosa dia misy ireo voasoratra hafa izany hoe izay tsy mbola voatanisantsika teo na koa amin'ny teny hébreu atao hoe Ketuvim izay misy ny bokin'ny Salamo, Oabolana, Estera na ireo maro hafa koa. Ny boky ao amin'ny testamenta taloha moa dia nadika tamin'ny teny hébreu avokoa na izay antsoiny zareo ihany koa hoe Tanak. Ny bokin'ny testamenta taloha izay mbola ampiasain'ny fireneny Israely hatramin'izao na ihany koa ireo jiosy. Dia izay no mahakasika ny bokin'ny testamenta taloha izany hoe fanekena taloha dia fanekena izay talohan'i Jesosy Kristy fa hianatra indray tsika hoe ohatrany ahoana ny ao amin'ny testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao indray na fanekena vaovao rehefa miresaka testamenta vaovao izay tsika dia miresaka hoe vaovao mafaly. Vaovao mafaly satria tsy ho an'ny zanak'Israely fotsiny ihany no nanaovan'Andriamanitra fanekena fa efa nanao fanekena tamin'ny olombelona rehetra amin'izay Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanany lahatokana. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona toko 7:4 manao hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny testamenta vaovao ihany koa dia milaza ny fampihavanana antsika tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba ho prailova amin'ny fireneny Israelitsika. Hitantsika izany ao amin'ny Efesiana toko 4:4 manao hoe ary izy ny fihavanantsika izay nahiray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Misy boky 7:20 moa anatin'ny bokin'ny testamenta vaovao na ihany koa hoe fanekena vaovao izay mizara efatra mazava tsara. Ny fizarana voalohany dia misy ireo boky efatra voalohany na ny filazantsara efatra izay atantsika ny filazantsarany Matthieu, filazantsarany Marc, filazantsarany Luka ary ny filazantsarany John. Ao anatin'ny fizarana faharoa kosa dia misy ny bokin'ny asan'ny apôstôly izay misy ny tantaran'ireo mpianatra tao aorian'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra. Ary ny fizarana fahatelo dia misy ireo epistily. Epistily moa ataontsika koa hoe taratasy nosoratan'ireo apôstôly ho an'ny fiangonana na ho an'ny mpiandraikitry ny fiangonana. Ny 12 tamin'ireo dia nosoratan'ny apôstôly Paul, ny anankiroa kosa nosoratan'ny apôstôly Petera, ny anankitelo nosoratan'ny apôstôly John dia ny manampy an'izany ny epistily nosoratana ho an'ny hébreu. Ary ny fizarana faefatra farany kosa dia araka ny fantatsika rehetra hoe ny boky farany ao anatin'ny baiboly dia ny bokin'ny fanambarana na atsotsika koa hoe apokalipsy.
Noho izany manentana antsika rehetra hamaky ny baiboly manomboka ao amin'ny testamenta vaovao izay misy ny fanekena nataon'Andriamanitra ho antsika rehetra olombelona rehetra tsy hakanavaka fa ihany koa azadiny mamaky ny testamenta taloha izay misy ireo tantara tsy mety levina sy ny asan'Andriamanitra tamin'ny fireneny Israely. Dia ireto misy torohevitra kely ho anao raha hanomboka hamaky ny baiboly ianao manomboa mamaky toko iray na toko roa isan'andro dia atomboa eo amin'ny boky ny filazantsara ny Jaona ary rehefa vitanao izay dia vaky ireo filazantsara hafa ny Matthieu, Marc, ny Luca ary ihany koa rehefa vitanao indray izay dia vaky indray ny amin'ireo epistily dia rehefa vitanao ny epistily dia mandehana any amin'ny testamenta taloha dia atomboa any amin'ny Genesis. Dia mino fa tamin'ity androany ity tena nahery indray ianao ary nafantatra zavatra betsaka indray momba ny baiboly, ilay boky tena anisan'ny malaza indrindra sy be mpividy indrindra ny maneran-tany. Dia mino fa nanentana anao indray izay naporisika anao moa izany hoe hamaky baiboly misimisy kokoa sy azoto hamaky baiboly. Afantatra ihany koa ireo teny fikasan'Andriamanitra voasoratra ho anao sy ho an'ny fiainanao. Dia mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany tamin'ity androany ity dia narantsika ny hoe baiboly. Azarao amin'ny namanao indray ny fandaharana asoa azy ihany koa. Mankasitraka anao manome fotoananao indray amin'ny herinan'io toy izao miaraka amin'ny voambolana vaovao. Dia tahiny Jesosy.